Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Fahalmiona amintsika rehetra indray ry havana tonga eto amin'ny fotoana antsika iarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra. Ny Isaia 7:20 ka hatramin'ny 4:20 indray kosa no anjarantsika anio, ary dia hivavaka isika isaotry n'Andriamanitra dia hangataka ihany koa ny fitahiny amin'izay rehetra hodinintsika anio mba ho voninahitr'Andriamanitra ny vokatra izany eo amin'ny fiainantsika, satria ho ampiarintsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro ny tenin'Andriamanitra izay hoenontsika anio. Hivavaka isika. Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitro. Andriamanitra ny famindram-po ianao. Hitanay teo amin'ny fandiniana ny teninao zany. Fa tsy avy hatrany dia mikapoka ianao. Fa mananatra ianao aloha. Mampitandrina ianao satria fitiavana izany. Misaotranao zahay. Misaotranao zahay noho ny teninao izay fandininay hatramin'izao, izay mbola hodininay indray anio. Angatana indrindra ny fitahinao amin'izany teninao zany, mba hitondra hery ny mpanahy vaovao anay, sady hanitsy ny fiainanay, hifanaraka amin'ny sitraponao, Andriamanitro. Ampio zahay ahy mankatoa, tsy ho mpiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny teninanay, fa hankatoa kosa mba ho voninahitra ny anaranao ny fahavelomanay. Amin'ny anaranao mpamonjy io no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Isaia 5:20 ka hatramin'ny 4:20. Ny loza anjoan'i Jerosalema sy ny mbola aminjena azy. Loza ny Ariela, loza ny Ariela, tanàna ny toeran'i Davida. Ampio taona ny taona, ako tafatsingeringerinina ny andro firavoravona. Dia ampahory ny Ariela aho, ka isy fisetona sy fitarainana ao aminy. Ary ho tonga Ariela tokoa amito izy, ary anao fairano anao aho, ka asiky miaramila hanemitra anao, ary ananganako manda amelezana anao. Dia haetry anao, ka hiteny ao amin'ny tany, ary ao amin'ny vovoka ny bitsibitsianao. Eny, ny feonao ivoaka avy amin'ny tany tahaka ny amin'ny manao azy ho tsindrin-javatra, ary avy ao amin'ny vovoka no ikiakiany teninao. Kanefa, fahavalonao betsaka ho tonga tahaka ny vovoka madinika, ary ny olon-doza be maro tahaka ny akofa indaosina. Eny, ho avy tampoka dia tampoka izany. Avy amin'ny Jehovah tompony maro no iaviany famalina. Dia kotrokorana sy ororony tany ary rondrona mafy, tadio sy tafio-drivotra ary lelafy mandevona. Ary ho tahaka ny fahitany eo amin'ny nofy amin'ny alina, ireo firenena betsaka rehetra ireo, izay mivory amely ny Ariela, dia izay rehetra mivory amely azy sy ny mandany, ka ampahatahotra azy. Ary ho tahaka ny olona nona manonofy, fa indro mihinana izy kanjo, noho ny mahatsiaro dia nona ihany izy. Na ho tahaka ny olona mangetaheta manonofy, fa indro misotro izy kanjo, noho ny mahatsiaro, indro ana ihany izy. Ary ny fanahiny mbola maniry ihany, dia ho tahaka izany ireo firenena betsaka rehetra ireo, izay mivory amely ny tendrombohitra ziona. Mijanona ianareo, ka mitalanjona, tampeniny masonareo, aoka ho jamby ianareo. Mamo reo, nefa tsy tamin'ny divay, mivembeny izy, nefa tsy tamin'ny toka. Fa Jehova efa napidina fanahy mason-dritory ao aminareo,
ary efa nakimpina ny masonareo dia ny mpaminany zany, efa nosaronany ny lohanareo dia ny pahity zany. Ary ny fahitanany amin'izany rehetra zany raha aminareo dia tahaka ny teny amin'ny taratasy voizy tompo-kase, zay atolotra olona mahavaky teny ka atao hoe masiny ianao vakio ty, fa hoy izy tsy azoko vakiana fa efa voizy tompo-kase izy. Fa raha atolotra zay tsy mahamaky teny kosa zany ka atao hoe masiny ianao vakio ty, dia hoy izy tsy mahavaky teny aho. Ary hoy ny tompo, satria manatonay amin'ny vavany ty fireneny ity, ary mankalaza amin'ny molony, nefa mpanalaviriny ahy kosa ny fony, ka ny fahatahorany ahy dia didin'olombelona ampianarina azy ihany, dia indro koa mbola hanao zava-mahagaga amin'ity fireneny ity aho, dia zava-mahagaga sy mahatalanjona, fa ho foana ny fahendren'ny olon-kendriny ary tsy ho hita ny fahalalany mazava sainany. Lozan'izay manafina lalina ny saina ataony mba tsy ho hitan'i Jehova, sady ao amin'ny maizina ny asany, ka dia hoy izy, iza ny mahita antsika e? Ary iza ny mahalala antsika? Endre zaty fahadalanareo. Moa ny mpanefi tany manga va no heverina ho tahaka ny tany manga? Ka ny natao va ilaza zay nanao azy hoe tsy nanao ahy izy? Na ny zavatra voaforona va hilaza zay namorona azy hoe tsy manam-pahalalana izy? Tsy vetivety foana va dia ho vana ho saha mahavokatra libanona, ary ny saha mahavokatra ho heverina ho ala? Amin'izany andro zany dia ho reniny marenina ny tenin'ny taratasy, ary na dia ao amin'ny aizina sy ny aisim-pito aza dia ahita ihany ny masony jamba. Ny mpandevitra tompo fahafaliana amin'i Jehova, ary ny malahelo ao amin'ny olona hifaly amin'ny iray masiny Israely, fa lasa ny olon-dozabe, tsy aontsony ny mpaniratsira, ary fongotra izay rehetra miary toron-tsaina amin'ny ratsy, dia ireo manameloka olona amin'ny teny, ary mamandrika zay mananatra ao am-bavahady sy mamadika ny marina amin'ny lainga foana. Ko amin'izany koa ny amin'ny taranaky Jakoba dia izao ny lazain'i Jehova zay nanavitra ny Abrahama, tsy homenatra intsony Jakoba, tsy valoarika intsony ny tavany, fa raha ny zanany mahita ny asany tanako ao aminy dia hanamasina ny anarako izy, eny hanamasany iray masiny Jakoba izy, ary angovotra eo anatrehan'Andriamanitry ny Israely, ary zay mivily fanahy dia mbola hahazo fahalalana, ary zay mimonomonina dia mbola hianatra fahendrena. Ray masino, mana masinana amin'ny fahamarinana, ny tenina ao ny fahamarinana. Fahamarinana telo indray no jerentsika amin'izay efa novakiana teo riavana, na dia somary lavalava ihany aza ny tenin'Andriamanitra novakintsika teo, dia fahamarinana telo lehibe no azontsika amin'ny tinana zany novakiny zany. Ny voalohany dia izao: hatao fairano ary ela nefa aneho fahagagana aminy Jehova. Hatao fairano ary ela nefa haneho fahagagana aminy Jehova. Iza moa ary ela lazainy eo dia Jerosalema, zay azo ambara hoe fatan'Andriamanitra, na lionan'Andriamanitra raha mijery eo amin'ny baiboly sika, dia zany no azo lazana azy. Fa ary ela dia Jerosalema no lazainy. Hatao fairano Jerosalema. Inona no antony naovana fairano azy? Efa hitantsika tamin'ny omaly, nefa mbola averiny eto ihany koa ny hoe inavo no antony, satria ny olonao ny andininy faha-13 manatonay amin'ny vavany ty fireneny ity, mankalaza amin'ny molony nefa ampanalaviri ny any fony,
ka ny fahatahorany ahy dia didin'olombelona ampianarina azy ihany. Zany hoe tsy tena manolotra ny fono an'Andriamanitra fa miatsara velatsi amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Tsy vitan'izany ihany fa ny 10 ahitantsika hoe fa nahy masony tory no ao amin'ny mpaminaniny na kimpony ny masony dia ny mpaminany zany no saronany ny lohanareo dia ny pahita zany. Zany hoe noho ireo pahita reo ary efa hitantsika ho maly reo olona reo dia olona tsy tena manaraka an'Andriamanitra. Mpaminany kanefa hitantsika ho maly hoe mpimamo hoe maloto be etsetera dia nanjary maizina tamin'ny mpiaramonina ny zavatra nitranga. Dia hoy Andriamanitra hoe lozanao ry Ariela, lozanao ry Jerosalema. Fa ny 12 hampahory ny Ariela aho izy. 13 anao fairano anao aho izy. Asiky miaramila hanemitra anao, hananganako manda amelezana anao, haetry anao, ary ny fomba fietrenao ahoana ny lazainy? Hiteny ao amin'ny tany ary ao amin'ny vovoka no hibitsibitsianao. Ny feonao ivoaka avy amin'ny tany tahaka ny any manao azy ho tsindrin-javatra, avy amin'ny vovoka no ikiakiahan'ny teninao. Inona moa ny tiany ambara amin'izany? Noho ny fairano azo an'i Jerosalema dia ioka ny olona raha miteny. Tsy asa miteny mafy loatra tsony fa ibitsibitsika ao amin'ny vovoka ao. Ary tsy vitan'izany fa na ikikika azy, mbola ioka ihany no ikikika. Zava-doza ane zany. Hanao zany Andriamanitra. Kanefa ny zavatra hita eto dia izao. Mbola mamindra fo ihany Andriamanitra, fa izy ihany no miteny rehefa avy eo ny 15. Kanefa ny fahavalonao betsaka dia ho tonga tahaka ny vovoka madinika. Ny olon-doza be maro ho tahaka ny akofa indaosina. Fa ahoana? Jehova ihany no hanao zany. Avy amin'ny Jehova tompony maro no iaviany zany famaliany zany. Izy ihany no hamaly an'ireo kotrokorana, orohoro-tany, rondrona mafy, toy ny tafio-drivotra sy ny lelafy mandevona. Izany no entiny mandroaka an'ireo fahavalo ireo. Ka ireo fahavalo ireo na dia matanjaka azy dia izy ho tahaka ny olona manonofo izy ozy. Hoe ho azonay io tanàna io, kanjo no nitaitra izy tsy azony. Tahaka ny olona hoe manonofo misotro rano nefa avy eo ka mahatsiary izy hoe mbola maniry isotro rano ihany. Dikan'izany ho nofonofo zany fa tsy ahazo reo. Tsy ahazo reo fa nahoana? Satria zao tiako ho talanjona Ariela ny 15. Mijanona ianareo ka mitalanjona. Tampeniny masonareo ka aoka ho jambo ianareo. Mamy reo nefa tsy tamin'ny divay, vembeny izy nefa tsy tamin'ny toka. Na dia ho tampenanareo ny masonareo, oka hoe ho jambo ianareo, ho hitanareo ihany fa ho talanjona ianareo. Mahita ny asa mahagaga zay ataoko amin'ny Andriamanitra ahy. Amin'izay fotoan'izay ny 14. Indro koa mbola hanao zava-mahagaga amin'ity firenen'ity aho, dia zava-mahagaga sy mahatalanjona fa ho foana ny fahendren'ny olon-kendry aminareo. Tsy ho hita ny fahalalany mazava saina anareo. Zany hoe reo nilaza ny teny olon-kendry nanoro hevitra anareo hoe zao no atao zava-pona zany satria izaho Jehova no anatanteraka zany amin'ireo fahavalonareo reo. Rehefa jerenao zany tena tezitra Andriamanitra amin'ny fomba fiainany tao Ariela, kanefa ho hitantsika eo ihany no hoe mbola ahita ny famindrampon'Andriamanitra izy. Ry havana, ny antony manko, ny antony dia Jehova miahy ny Ariela. Zay ny antony, satria tiany io Jerosalema io. Na inona zava-dratsy nataon'i Jerosalema efa napetrak'Andriamanitra ao aneny anarany, aoka ho fantatritsika rehetra zany. Fa natoinina fahadalana nataon'i Jerosalema fa izay Andriamanitra de fa nilaza fa ho ao mandrakizay ny anarany, ary tsy mitsoky zany. Mazava loatra moa ry havana fa sarotra de sarotra ny toedrarahany Moyen-Orient.
nefa na inona heverinin'olombelona dia aoka hazava amintsika rehetra fa efa nofidin'Andriamanitra ho tanànany eto amin'izao tontolo zao io Jerosalema io. Na inona hevitry ny olombelona dia aoka hazava amintsika rehetra fa efa natao hoe tanànan' Jehova io dia anjarany. Izao ny zavatra hitantsika eo, manodidina ny fahavalo izy, nefa izaho no hiaro ny ary ela. Io talanjony andreo ahita ny zavatra izay ataoko, ary mazava loatra ry havana fa zavatra nitranga tao tamin'ny andron'ny Josafata ange tsy fampiny fotoana dia tiana fotoana makiny izany tsika fa vakio amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoapolo vakio fa misy zava-mahagaga nataon'Andriamanitra tao fa ny miaramila ny Asiriana tokoa anie Sankeribane ka tonga tao dia nireherefatratra Rabsake, aza mety ho zao nareo fa aiza nefa zay Andriamanitra reo ao tamin'ny indray alina monja 5:20 alina sy 2 hetsy no miaramila naripaky ny tompo, reo miaramila nanao fairano amin'ny Jerosalema. Ry havana, ny zavatra mahafaly d'izao, rehefa nanao fanekena taminao ny tompo amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao, na inona fairano mety ataon'ny devoly aminao, mety hoeken'Andriamanitra andalo amin'ny fiainantsika izany, fa saingy izao Andriamanitra ihany nanao zava-mahagaga. Jesosy Kristy tompontsika ny anarany ilay mahagaga mpanolo-tsaina. Inona ny zava-mahagaga tsy hain'i Jehova, ary zany mahatonga antsika hatoky azy. Fa ny fahamarena faharoa dia izao: adala zay mihevitra ny tenany ho tsy hitan'Andriamanitra. Adala zay mihevitra ny tenany ho tsy hitan'Andriamanitra. Manomboka amin'ny 15 sika ny mahita izany. Lozan'izay manafina lalina ny sainataony mba tsy ho hitan'i Jehova, sady ao amin'ny maizina ny asany, ka dia hoy izy, iza ny mahita antsika? Iza ny mahalala antsika? Endre zaty fahadalanareo. Mihevitra ny teniny tsy hitan'Andriamanitra hoe dia manao tetika maizimaizina, manao tetika tsy kombakomba miafinafina any, mivory atsy mivory aroa, dia manao tetika maizimaizina, maintimainty ny hevitra, lainga no atao any, tetika hafa no atao any. Havako na dia ny malagasy razantsika aza manao hoe aza ny lohasaha mangina ny jereny, fa Andriamanitra ao atapony loha. Ireny olona manao tetika maizimaizina, hanodikodina an'izao hoe hangalatra an'izao hoe dia satria manana an'izao toeran'izao dia ao ifanaratsika rolafa, iza moa no mahita, aitsika tao ny mangalatra fakture, aitsika tao ny manao an'izao etsetretsetre. Enreza ato adalanareo ho Isaia mpaminany amin'ireny olona ireny. Ny Salamo 5:30 dia ahitantsika zao voasoratra izao. Salamo 5:30 zao ny voalazany, ary fantatsika fa ny mpanao salamo dia olona niara-ny aina tamin'Andriamanitra. Aiza no ialako amin'ny fanahinao? Aiza ny antosirako tsy ho eo anatrehanao? Na dia miakatra any an-danitra aza aho dia any ianao, na dia manao fiaina tsy hita ho fandriko aza aho dia any ianao, na dia maka nilatry ny maraina aza aho ka hitoetra any amparan'ny ranomasina, dia mbola entin'ny tananao ihany aho na dia any aza, azony ny tananao ankavanana. Na dia hoy zaho aza, aoka ny maizina hanaronahy, ary aoka ny mazava manodidina ahy ho tonga alina, tsia, fa ny maizina aza tsy mahamaizina aminao, fa ny alina dia mazava toy ny andro ihany, ka sahala ny mazava sy ny maizina. Ho aiza ianao no andosan'Andriamanitra? Hiafinaiza ianao no laza hoe tsy hitan'Andriamanitra? Ianao io mijangajanga mivadin'olona amin'ny andro alina io, hitany ianao anie. Everinao fa tsisy mahita, hitany ianao. Ianao manao zavatra taka zao akinafinafina io, hitany ianao. Enganie, tsy ho adinoinao manomboka anio zany, ka hanova tanteraka ny fomba fiainanao, ny fahafantaranao fa adala zay olona mihevitra fa tsy hitan'Andriamanitra izy, ka hanova ny fiainanao zany hoe hitan'ny tompony aho na dia ty andoha saha mangina aza.
fa ny fahamarina fahatelo farany mbola ampifaly any Joda ny ray Jehova. Mbola ampifaly any Joda ny ray Jehova. Zany no hitantsika manomboka amin'ny andininy 7:10 ka hatramin'ny andininy 4:20. Vetivety foana de ovanao sa mahavokatra Libanona, sa mahavokatra hoeverina ho ala. Am'izany andro zany de ho reniny marenina ny tenin'ny taratasy, ary na deo amin'ny aiza sy ny aizy pito aza de ahita ihany ny masony jamba. Nahoana? Satria amin'ny taranaky Jakoba de zao ny lazainy Jehova zay nanavitra ny Abrahama, tsy homenatra intsony Jakoba, tsy valoariky intsony ny tavany. Ny zanany mahita ny asany tanako ao aminy, hanamasina ny anarako izy. Ry havana, Jerosalema ve? Eny, mbola hamangy azy, mbola ho reniny marenina ny tenin'ny taratasy izy, tsy natomboka ase teo aloha. Ifaly am' Jehova ny malahelo, ho lasa ny olon-dozabe ireo fahavalo zany, tsy homenatra intsony Jakoba, hanamasa ny anaran'i Jehova izy, hangovitra eo anatrehiny. Inona ny dikan'izany? Mbola ho avy ny famonjena any Jerosalema, mbola ho avy ny famonjena ny Ariela. Ry havana, zany ny tena fifalintsika, zany ny tena fifalintsika. Fa na inona mety ho zavatra ny trango amin'ny fiainantsika, vokatry ny tsy faneketsika an'Andriamanitra, ka tahaky ny jambo sika teo aloha, dia mbola misy ny fanantenana. Nahoana ny mbola misy ny fanantenana? Satria tsy mitsoka ny teny fikasana natao tamin'ny Abrahama. Zany indrindra manko ny voalaza hoe andininy 2:20, ny amin'ny taranaky Jakoba de zany lazainy Jehova zay nanavitra ny Abrahama, tsy homenatra intsony Jakoba. Ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ny mandra-pahafona ny lanitra sy ny tany, tsy ho fony zany, tsy ho fony zany. Na misy aza ny fahirany pahorina, na misy aza ny fahasairanana teo amin'ny Israely, ary mbola misy zany am'izao tsika miteny zao. Fa ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ve? Tsy mitsoka mandrak'izay zany. Fa ny taranaky Jakoba, taranaky Abrahama, dia nanaovan'Andriamanitra fanekena mandrak'izay. Ho Andriamanitra sy ny taranaka ao mandrak'izay aho, ho Jehova tamin'ny Abrahama. Ary tsy vitan'izany ry havana, fa ny tombotsoantsika kristianina, ny fanekena vaovao nataon'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy Tompo, dia mahatonga antsika ko taranaky Abrahama amin'ny finoana manjary Israelin'Andriamanitra isika rehefa tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny finoana ny Jesosy Kristy Tompo. Tonga taranaky Abrahama amin'ny finoana isika, dia i Abrahama zay rainy mino, tsy natao tsony hoe Abrahama fa natao hoe Abrahama, rainy mino avy amin'ny fireneny rehetra, ary manana tombotsoa amin'izany isika, indrindraindrindra noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ary zany ny fifaliana. Noho izany, raha sendra ataon'ny zava-manahirana fahirano azy ianao, tsarovy, fa mbola hiverina inray amin'ny toerany Jerosalema, ary mbola namasina ny anarako izy ho Jehova, hangovitra eo natrehako izy ho Jehova. Rehefa ianao ny manatona ny Tompo, mahatsiaro fa zanak'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ianao, na inona fahirano, Jehova Andriamanitra ao no hiady amin'ny fahavalonao, ary izy no ampahery ianao amin'ny lafiny rehetra. Fa raha ny zanako sy ny asan'ny tanako hainy marotsy anjery zany, aoka ao andraikitry ihany ho Jehova. Ho voninahitr'Andriamanitra ny fahalalantsika ireny fahamarinany ireny, hivavaka sika. Andriamanitra eo misotranao zay fa nasehonao taminay androany, fa na dia atao fahirano azy ary ela, ianao Andriamanitra no mamonjy azy. Zanak'Abrahama amin'ny finoany zay noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tomponay. Raha io misotranao zay fa matoky zahay azona iantoka ilay Andriamanitra antsoina hoe rainay zany an-danitro. Fona aminao zay ho an'izay rehetra mbola mihevitra ny tena no tsy hitanao ka manao mikotroka hevi-dratsy na mandainga ankolaka satria mihevitra tsisy mahita,
mifona aminao ho azy zahay raha mba isan'izay mandre zao teny zao izy mba hiala amin'izany fahadalàny zany ka hatahotra anao Jehova o, satria aiza moa ny alàna tsy ho anatrehanao de iova ny fiainany ary de iova koa ny firenenay no ny fahatahorana anao. Amin'ny anaranao ry Kristy tomponay eo nanaovanay izany vavaka izany. Amen.